Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Amin'ny maraina vao mifoha tahaka an'izao ry havana dia fanaontsika hatrany ny miaraka mivavaka. Andeha hivavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, velom-pisaorana anao mandrakariva izay satria omenao tombom-pitiavana ka mbola nomenao an'izao andro vaovao izao. Indro ary izay Tompo manavao ny fanoloranay ny fiainanay. Ary ino anay fa hanao zava-baovao amin'ny fiainanay koa ianao amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ao anatin'izao hoe mifampahiry ny mpino izao dia efa nambara tamintsika teto fa Andriamanitra aloha no mampahiry antsika voalohany. Dia ho jerentsika indray izao ny hoe Jesoa Kristy koa no mampahery ary avy eo dia ny fanahy masina. Ho tohizantsika amin'ny herinandro ambony iny izany. Ahitana taratra izany ry havako fa Andriamanitra feno mihitsy ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Misaotra ny Tompo ary isika raha milamina sy mandeha tsara, tsy misy tomika ny lafim-piainantsika tsirairay avy ary amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Aleloia, ny setrin'izany. Fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa fa misy olana sarobahana, eny mety ho nilaozan'olon-tiana, mativady, raita-po sy ny sisa, indrindra amin'ny nofin'ny nofo dia tena mitolefika tokoa. Eto indrindra ary no miditra ny fampaherezan'i Jesoa hoy izy: indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Matio 7:20. Rehefa tratry ny tahaka izao ry havana, izao zava-tsarotra samihafa izao, eny mety mangiry-firy tokoa ny tena ratsy ao anatin'ny fahoriana dia mamoy fo ary mihevitra fa tena tapitra eo ny fiainana. Tsy misy antony tokony hahavelomana intsony fa aleo maty. Ry havana, tsarovy ary ny tenin'i Jesoa fa momba antsika mandrakariva izy, eo anilantsika, miaraka amintsika mandrakariva izy. Fanomezan-toky sy fanantenana ary fampahirezana izany. Satria ilay maha-izy azy an'i Jesoa dia ilay Emmanuel, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra, izany no anarany. Izany no mahatonga azy hanatanteraka an'izany hoe ho ankilantsika mandrakariva. Tsarovy ary fa raha heverinao fa ianao irery no ao anatin'izao olana izao, ianao mandeha irery amin'izao zava-tsarotra mahazo izao, dia izay ny tena ratsy indrindra. Tsarovy fa tsy mahafoy, tsy mahasaraka anao Jesoa. Eo anilanao izy, tsy mandao anao izy, mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, koa dia mahereza fa eo am-pelantanany ny ho avinao rehetra. Amen. Hivavaka ary sika. Misaotra anao izay ry Tompo rainay izay any an-danitra. Fa inona moa izahay no ho iarahanao ary ho eo ankilanay mandrakariva ianao. Eny misaotra fa novidianao lafo tamin'ny raha anao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana izay. Dia miara-misaotra foana izay ho an'izay milamina ny fiainany. Misaotra Tompo, fahasoavana lehibe izany. Fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa na inona sedrainy tsirairay avy any, na mangiry-firy, na mampanaitaina, na mampamoy fo ry Tompo rainay ny an-danitra dia ataovy tsapan'izy ireny. Fa tsy izy irery no mitondra an'izany, fa eo koa ianao Jesoa Kristy mampahery. Eo koa ianao miaraka amin'ny mandrakariva. Dia ao anatin'izany no andraisanao an-tanàna ny hoaviny ary hamahanao izay rehetra mampanahirana ny tsirairay avy. Tompo, ny tontolo andronay ary dia apetraka eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.